Hevitro mahakasika amin'ny prime ministre vaovao tsy tena resa lahatra fa nytaniko dia hoe nga tsisy olona madiodio kokoa comparena amin'io zoky io. Tsy hoe le riny ratsy fa mahagaga anahy dia be da be ny profil tsara azo nalaina ankoatran'io. Voalohany inona ny azoko tenenina momba anazy? Monsieur Mamdina Rajaonarison ny anaran'ilay reny, né en 1973, telo amby dimampolo taona ny lehilahy, dia nanana formation tao amin'ny ENA aloha ny tena voasoratra, dia misy an'ireny diplôma be da be nitenenina teo amin'ny télé ireny fa ireny tsy haiko, tsy voaverifie. Gendarme ny lehilahy ary niasa 10 taona tao anatin'ny Bianco, dia gravir échelon enquêteur aloha voalohany dia lasa directeur amin'ny Bianco, dia avy eo mivadika Samy Fine tampoka. Rajoel ny nome anazy ho directeur amin'ny Bianco. Fa inona tsy maharesa lahatra anazy? Déjà aloha soit en PRRM tsy discuteko. Io zany mahita hoe maharesa lahatra, za mahita hoe tsy maharesa lahatra. Fa inona ny atao tsy maharesa lahatra aminazy voalohany? Voalohany izy aloha dia olona naka sary. Ny sary voalohany tena hitako ilay saika nandresy ny grevy, ilay tonga avy any ny maire Tsiatosika, dia ilay saika tafiditra teo an-kianja, dia iny ny sary voalohany. Sary faharoa indray efa eny amin'ny 13 mai sy ny 6, ce qui veut dire zany hoe nisy information mipasse tao dia tonga ny olona naka sary. Tsy ampy aloha zay lazana hoe olona tena ny grevy izy. Za zao tsy manana sary mihitsy tena kianja, zany efa ny grevy. Aza adino fa be da be ny olona vao nafatapatatra hoe andresany tolona na ohatr'izany dia tonga tena kianja teny naka sary. Hatrizay alahy tsy hita, fa rehefa vita ny grevy, nandresy ny grevy dia maka sary. Mikasika ny nomination ho directeur amin'ny Bianco, raha ny zavatra hita aloha dia tsisy ninina amélioration tao anatin'ny Bianco. En tout cas tsy hitanay avy aty ivelany ny amélioration amin'ny Bianco sy ny Samy Fine. Izany Bianco zany tonga dia resaka mahitsihitsy information tamin'ny andron-dra Valomana, tamin'ny andron-dra Rajaonarimampianina ihany zany nisy dikany teto Madagasikara. Tamin'ny andron-dra Joel zany Bianco sy Samy Fine zany fako tsisy ilevana azy. Organisation anankiray mandany vola fotsiny ihany, organisation anankiray anjakan'ny kolikoly nefa miady amin'ny kolikoly, izay ny atao hoe Bianco sy Samy Fine. Après zavatra mijustifie ny hoe mety tsy nahavitany ninina dia ataona ahoana kosa moa ny asa raha ohatra hoe le flou mihitsy. Le prime ministre tsy haiko ny tao anatin'ny gouvernement rehetrarehetra no mandeha manao an'ilay zavatra mamotsy vola, manao trafikana volamena rehetrarehetra ireny, dia le ry moa no iza zany atao hoe directeur ary izy kanefa hoe ny lohany mihitsy mifosotra, ny lohany eto amin'ny firenena mifosotra, dia le ry moa no iza vita hanova an'izany. Mety hoe tsy ampy légitimité, tsy ampy moyen, afaka tsy manova ninina, ahafahana manova an'izay zavatra izay, dia donc tsy afaka nanova izy. Mety hoe azo lazaina hoe izay ny argument. Kanefa ny olona manana conviction dia tsy maintsy hita amin'ny baribary, tsy maintsy tazana misongadina ao anatin'ny maro. Mety hoe izay ve ny nampahatonga anazy ny grevy tena kianja, sa hoe resaka gestion ana carrière politique. Ny zavatra mahafinaritra taminazy indray aloha hita le ry tamin'ny grevy tao anatin'ny hetsika fotsy. Dia eo zany no mambalansa kely an'ilay argument hoe olona mety madio ve le ry sa tsy madio. Après ny zavatra tena ijugentsika anazy dia ny décision raisiny voalohany indrindra hoe hanao akory izy. Io zany dia mijanona foana e. Zay tsy mba manao déclaration eny amin'ny télé hoe zay dia manolotra an'ire, zay dia manohana an'ity sy ity, satria tsy mazava aminay hoe nisy vola, nisy fanampiana, nisy tolo-kevitra avy tany ambadika tany nampahatonga an'ireny olona ireny nijoro, satria ny fahafantarako anazy ireo mpitarika an'izay da sasany ireo tsy manao déclaration ireo raha tsy misy zavatra manelo. Olona tsy manana conviction ary zany ny tsy idirako amin'ny sasasasan'izy ireo. Fa après mety hoe conviction konko ny anazy, mety hoe tia maharesa lahatra anazy, tena nolotra olona izy. Misy amin'ireo leader an'izay tsy fatapatako le fomba ireo place politique any tediavan'ireo ary tsisy conviction le rony, fa tonga dia hoe mitady place aloha dia tsy maintsy milida an'izay nanona sy risany ry, fa raha tena ny lida alahy dia tena kianja alahy, tonga dia eo amin'ny lohan'ny olona amin'ny torabato alahy, eo ny atao hoe leader. Aminahy fahafantarako anazy dia izay ny atao hoe leader. Efa mandresy moa ny tolona, efa tsisy zavatra mamaivay intsony eny an-kianja dia miseho mitonina ho leader daholo, miseho mafy be daholo ny olona rehetrarehetra, kanefa tena kianja tsy hitako izay natao, sasany naka sary fotsiny dia nody. Donc tiako tenenina amin'izany resaka izany, monsieur le PRRM, avérifier daholo
ny conviction sy ny passé sy ny histoire andreo miseho mitonona ho leader zay nanananana eto amin'ny tanàn'ireo. Raha tena hoe leader izy tokony efa manana dossier madio depuis an'ny 2023 minimum. De conseil farany ho an'ity gouvernement ty, izay gouvernement rehetrarehetra nandeha teo ka nanafoana ny liberté d'expression de vetivety foana de rava. Raha teo ela velonareo de ny liberté d'expression aleo hitovy amin'izao ihany. Ity vidéo ity de sponsorisen'ny Sendwave application afahana mandefa vola avy any andafy mankaty amin'ny Madagasikara, tonga de déposer directement amin'ny Airtel Money, M-vola, Orange Money anao. Raha mampiasa ny code promo Tro Malagasy anao de mahazo 10 € de bonus amin'ny fandefasana vola voalohany. Raha te hanohanana de mba ampiasa le code promo tsika ngefa sady tsy mitady place ny tsinona fa niasa kely tsika ihany namelomana teny. Ho anareo any andafy indrindrandrindra mba ampiasa ty code promo ty. Tsika tsy de mangataka fa ty occasion anankiray ahafahanareo manampy anahy. Day le retsy Andriamatoa mamtina Rajon Arson izay manamboninahitra hoe nisitaka zany tao nohony hoe tsindritsindry maro samihafa raha la fitantarana omaly efa tale généraly indromiany taona teo anivon'ny samifina na ny sapandra raha-mpanjakana amin'ny sahana ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny resaka hoe famatsim-bola ny resaka asa fampiororona zany raha zay no mahafintina azy manamboninahitra isan'ireo hoe promotion ihany koa zany na indray andihany tamin'ny filoham-panjakana PRRM zany hoe mifakafantatra tsara aloha zany izy mirahalahy reo raha raisina amin'izay de andrasana nisany hoe tena andrasana aloha zany hoe manahoana no programme izay arosin'ity premier ministre ty satria manana eo maray volana izy raha ny lalam-panorenana anolorana ny programme akapobehan'ny fanjakana tsy ohatrany tsy misy hoe miandry ela fa raha ny fantatra de anio avy hatrany no tanterahana ny fifamindram-pahefana zany eo aminy sy ny premier ministre teo aloha izay natsahatra niaraka tamin'ny gouvernement tamin'ny fahasiviny volana martsa teo zany hoe enin'andro katroka taorinan'ny fampitsarana ilay gouvernement no voatendry ity premier ministre anankiray izay isan'ny hoe afa nahafantarana azy moa zany raha miverina kely amin'iny ny resaka hoe ady tamin'ny kolikoly de raha ny hoe tranga anankiray isan'ny hoe manomboka misy mampatsiasa miverina de hoe izy lay mpiasa teo anivon'ny Bianco mpanao fanadihadiana ny antso atarby Andramatoa Claudine raha zay mamonjy tamin'ny fotoan'androny ilay tratran'ny opa sy teny-dratso ny sisy ireny de ny sambotra azy de tsy mahamasina tetsy tamin'izany andro zany zany hoe raha milaviny anankiray zany de hoe premier ministre isan'ny nanana fahasahina raha lay fomba firesaka sy ny fanazavana tsotsotra mikasika azy amin'ny resaka hoe ady amin'ny kolikoly sy ny resaka fahintsina misy amin'ny lafiny anankiray ihany koa nefa ny tsikera sy ny karazana fampasahivana hoe tao anatin'ny fitondrana teo aloha no voatendry indromian-taona ho tale général ny samifiny ty premier ministre ty izay fa taleparitra moa zany tany Atoliara de ho an'ny Bianco no voatendry taty aoriana ho tale général ny samifina ny rehetra no afaka hoe nanahoana ny vokatra atao anatin'izany sapandra zany koa amin'ny lafiny indray mety hoe ahafahana mitaratra ve ny ho fahombiazana sy ho asan'ity premier ministre ty ireo hoe tany aloha fa ny zava-dehibe zany de hoe ny ho avy no banjinina anahoana ny vokatra manahoana ny mety ho fomba fiasa manoloana ndre fanamby maro samihafa mikasika ny oasa sy ny zavatra misy na eto toerana na misehatra iraisam-pirenena ny lafiny ara-toekarena ny diplomatie sy ny sisa sy ny sisa. Ie raha ataontsika hoe ny lahateny fampidirana izay nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika tamin'ny nanolotra nyity premier ministre vaovaotilo zany de mazava fa olony lay premier ministre vaovao satria araka ny fanatsedika tokony raha fahalamanana tao dia raha andihany tamin'ny andihan'ny fahatelo amby roapolo teo anivon'ny akademia izany premier ministre vaovao izany ny verimberina ataony mikasika ny atao hoe fahitsiana sy ny ataontsika hoe ny ady amin'ny kolikoly de mazava loatra zany fa dia isan'ny anankiray ary isan'ny antoka
zay faharany ataontsika hoe fitokisan'ireo mpiaramisy manantoka ara-bola sy ara-teknika zay resaka ady amin'ny kolokolo ianisan'izany moa zareo ny anglisy raha tsy teny efa zay manahoana zany no fitohizan'izay ataontsika hoe reo fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy vola ireo eo anatrehan'izao fanendrena vaovao zao ho hitantsika eo moa zany satria mino fa hanana zay teny foiambariny am'izay mety ho endrikendriky ny zavatra ho atao ny iraka ho ampanaovina azy sy ny fanendrena zay gouvernementaire aty amin'ny eo ity prime ministre ity aoriana ataontsika hoe famindrampahefana zay ho tanterahana afaka ora roa eo zany eny amin'ny lapam-panjakana eny mahazo arivo etsikilan'izay dia efa mazava zany fa de izy moa zany ve le atao hoe homme de la situation zany hoe efa natsidika teo ihany ko natsidika toko teo any hoe inona ny zavatra mandrafitra ny Madagasikara amin'ny ankapobeny de eo aloha zany raha oharina amin'ilay ataontsika hoe tatitra navoaka ny Transparency International dia niematra be ny ataontsika hoe ady amin'ny kolokolo teto Madagasikara raha nitatitra farany satria de niematra ny lara Madagasikara to zany ko notany Madagasikara sy ny sisa zany tsy mora zany le fanampy teo koa de be debe ny resaka nandeha tao anatin'izay efa bolan'izay mikasika an'ireo ataontsika hoe manodidididina ao anatin'izao fitondrana izao zany de eo zany le hoe anahoana koa no aviny zany ataontsika hoe ireo zay voatonontonona ao anatin'ity resaka ity sy ity prime ministre vaovao ity zany zay raha ohatra ka le iraka ho ampanaovana azy zany de anadio mba tsy ho ratsendrika manoloana an'ilay ny vahoaka sy ataontsika hoe mireo mpiaramiomby nantoka ara-bola ihany ko ity fitondrana ity zany zay hamerenana kokoa lay fitokisana mba ampisan'izay fitokisana zay satria ninona ho atao raha va tsy eo zay fitokisany ataontsika hoe ny vahoaka mpitondra zay de sarosarotra ihany ny irsona ary etsikilany ety moa zany de le hoe raha te ho lasa lafitra de mandeha rery fa raha te aingana moa zany raha te ho aingana ny fandeha de mandeha rery fa raha te ho lasa lafitra de miaraka de eo zany hoe ahoana no fandehany ezaka tsika mba akany hevitry ny olona ihany keo no fampidirana fotsiny ny retokana fahalamanana ataontsika hoe mety hoe mpanao politika sy ny sisa amin'ity marainy ity raha ohatra ka efa vonina ao ambadika aloha zany filohana antoko politika miezaka tsika raha ohatra ka efa vonina ao ambadika eo ny filohan'ny antoko politika fitambolagnaela professeur Michel Razafy ny Retsimaniry dia ho ampidiritsika mivantana izy manoloana zao fanendrena vaovao zao miarabanao le mato Razafy ny Retsimaniry mivantana eto amin'ny Top Radio amin'ity maraina ity nanaraka tsara ianao fa nisy ny fanendrena ny prime ministre vaovao zany prime ministre faharoa ao anatin'izao ataontsika hoe fanavozana ny république zao réaction à chaud l'homme de la situation ve raha ny fahitanareo azy makasitraka ny fiantsoana tompoko voalohany indrindra aloha ny fametrahana premier ministre moa mazava ho azy fa olona tsy maintsy afaka miara-miasa tsara amin'ny alefa-toa filohan'ny fanavozana marina fa afaka miara-miasa daholo ny olona zay ataontsika hoe natolotry ny vahoaka fa tsy maintsy iray ihany moa zany eo anatiny ka miveverako azy aloha de hoe za hoe mety ho tsara ny hoavin'ny firenena raha ohatra ka tena misy programa tsara zany ataontsika hoe ny fametrahana ny ekipa indrindrindrindra zay manodidina azy ny aty amin'ny mpanolotsaina izany na eo anivony ataontsika hoe eo anivony membre gouvernementa satria ny zava-dehibe ny monsieur Roland de hoe mila toe-tsaina zany aombiazana amin'ny fanavozana tena apetraka ka io zany de tokony hanomboka eo anivony gouvernementa izy io zay fametrahana an'izay io zany tsy isy ataontsika hoe miracle na zava-drava fa hoe tena amin'ny alalan'ny asa sy ny fomba hitondrana ny fitantanana ny firenena zany tena zava-dehibe ka zavatra telony any tiako hoe anisan'ny zavatra ilaina ao anatiny ao dia voalohany indrindra aloha ny hoe ahoana ny tena ahafahana zany iomanana amin'izay hiatrehana ny zavatra hisy manarak'izay ny concertation zany hoe tokony hiainy amin'ity gouvernementa aty zany nilay lalana tokony andehanana aka ohatra ny fanomezana lanja ny aty fotony ny tokony tsy hogazainy politika tsony ny teknisianiny sy ny hoe tokony haitsika amin'izay nametraka ny firaisakina anaty fahasamihafana zany hoe haitsika ny mitrandraka ny hay vao sy ny traikefa io zany de ataontsika hoe zava-dehibe satria ny fampandrosoana ny firenena de mila fiala-amin'ny entany rehetrarehetra fa tsy hoe misy akilabao na misy atositosika fa hoe miara-mientany zay ka raha ny fahitako ny zava-misy aloha sy ny hoe ny toerana nisy ny andriamatao premier ministre zay nandalovany io za hoe avita zavatra tsara izy amin'ny alalany ataontsika hoe mahay mametraka an'izay satria tsy olona ray manko no mampandroso
sy olona ray no mitantana fa le fahaizana miaraka amin'ny ekipa zay apetraka ny tena ataontsika hoe antony lehibe aombiazana. Ie io moa satria ao anatin'ny ray volana raha volazan'ny lalam-panorenana no hanolorana zany manoloana ny parlementa ny programme général de l'État na ny PGE zay ihany koa no hamaritana zany hoe inona sy inona ny tena iraka sy asa ho andraikitra zay ho tanterahana nakinina amin'ity prime ministre vaovao ity. Isorana be deaibe anao andriamatora zafina rehetra maniry karazana réaction à chaud ihany moa zany amin'ny fiandohana satria afaka aminitra ataontsika ora roa no anao ny famindram-pahefana eny amazo arivo dia orin'izay ihany koa nahitana zay ataontsika teny na filazana voalohany amin'ny antonatiny zay zavatra ho tanterahany ity prime ministre vaovao ity fa ny amin'ny androany aloha dia makasitraka tao anatin'izay fa nokevitra foy izay. Miarahaba azy ary mirary soa azy mba tafita soamatsara satria miandry dia miandry ny firenena ny hoavin'ny firenentsika ity indrindra ireo taranaka zay fandimby. Eny ary makasitraka tampo. Makasitraka tampo. Ndao ary. Dia zay aloha zany ny hevitry ny mpanao politika anankiray mikasika ny zava-misy amin'izao fotoana zao i Tokirafalimanana hiezaka hiantso hafa ihany koa tsika satria mbola mba misy fotoana kely ahafahana mandray ihany koa ny hevitry ny hafa raha ohatra ka ao ambadika ao zareo anatin'ny vovonana panorama zay isan'ny namerimberina matetika ny amin'ny hoe isin'ny diovina aloha ny tokotany manoloana ny zavatra rehetra mba ahafahana mametraka an'izany atsoa lalao madio na eo amin'ny lafiny politika nisan'izany ny fifidianana zay ho avy sy ny sisa raha ohatra ka efa voninao ianao raha ndrenirina Ignace na Ramasy dia ho ampidirina mivantana ray ihany koa akana ny hevitrareo fomba fijerinareo tao anatin'ity fanendrena prime ministre vaovao ity dia Andriamatoa Rajoanarson zany Rajoanarson Mamitiny miarabanao randrinirina Ignace na Ramasy ombadika ao ianao nazo prime ministre vaovao i Madagasikara prime ministre faharoa ao anatin'izao fanavozana ny republique zao nanolotra anarana io prime ministre io ve nareo sa tsy raha tsy l'homme de la situation ve le prime ministre voateny raha fahitany vondrona panorama azy. Misaotra betsaka Roland, misaotra betsaka ny technicianina. Voalohany indrindra aloha dia politika aloha no resaka eto raha afaka mba hiana kely le radio akaikinao dia mandre amin'ny telefôny nanao fazafady indrindra tompoko. Mialatsiny aloha zany fa lasa mafimafy le radio. Zay. Eny ndao ary. Politika no resakitsika eto moa zany androany. Miondrika mpanajana aloha zany ny namana Randriamandrato Richard zay mpanao politika mindaosy ny fahafatesana omaly amin'ny mpanao politika eo amin'ny lafin'ny baolina kitra ihany koa dia miondrika mpanajana amin'ny fahalasana ny Rakotondramasy Désiré na Iteza Ramasy eo amin'ny baolina kitra omaly ihany koa ny feno fitotoana ny nafatesany tompoko lamana andafy Rakotondrina zay mpanao politika ny andrareziny ny antoko MFM. Omaly ihany koa zany ny fanendrena ny premier ministre vaovao Mamitiny Rajoanarson. Zava-dehibe ho an'ny firenena ny zavatra mitranga omaly zany ka dia mitondra fanazavana kely mikasika ny fanendrena premier ministre io. Manana olantsika zany aloha amin'ny fanendrena premier ministre ny antony mpanao politika antsika moa zany dia somary manahirana ny fomba fanaovana politika atao amintsika. Izay le nitenen'ny panorama na ny antoko MFM tamin'izany fotoana zany hoe mila mifampiresaka manao tenerana aloha vao fifidianana. Tsy mbola tonga ny fifidianana antsika zao fa le fanendrena PM. Raha ny antoko politika misy amin'izao fotoana zao dia mitaky ny tsy fankatoavana ny anteny mera-pirenena izay nanendry ny premier ministre io. Eo ny olana zany amin'izao fotoana zao hoe tsika nefa ny manaraka ny lalam-panorenana. Zay zany ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao. Ka ao anatina crise politique isika fa mila mitandrina tsara mba tsy hahatonga na zava-doza eto amin'ny firenena zany. Mivavaka ihany koa ary mankahery ny premier ministre vaovao avita ny adidiny sy ny andraikiny
ny zavatra voalohany indrindra aloha ny tokony ho ataony a dia miantso ny mpanao politika aloha ahafahany mandamina ny firenena. Izay aloha zany ny fijerevako azy eo satria raha vao misy crise politika sy tsy milamina ny situation politika eto dia zava-poana na dia manam-pahaizana ary ny olona izay napetrakitsika teo, manam-pahaizana izy eo amin'ny lafiny fitantanana, manam-pahaizana izy eo amin'ny lafiny science politika, manam-pahaizana izy teo amin'ny lafiny manam-boninahitra azy. Izay napetraky ny fanjakana teo hatramin'izay dia manam-pahaizana daholo, fa ny expérience politika ny tsy ampy. Izay indrindra no mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy mifampiresaka aloha ahafahana mandamina ny firenena. Mikasika an'ilay fanadiovana tokotany ny resahanao teo, iny tsy maintsy azo idivirana ny fanadiovana ny tokotany. Voalohany indrindra aloha mikasika ny CNU ho an'ny premier ministre vaovao dia tokony anao décret izy aloha voalohany indrindra anafoanana tanteraka io CNU aloha, satria zay proposition zay projet de loi alefa any amin'ny antenimieram-pirenena ho tapahan'izay na vitan'ny président PRRM manatanteraka an'izay. Ovana mihitsy ny rafitra aloha, zay le fanadiovana tokotany. Ovana ny rafitra CNU, ny fomba fanendrena azy io, sy manana maimizy ao anatin'ny CNU ny androm-panjakana zay mijoro, ny filoham-pirenena zany, ny antenimieram-pirenena sy ny inona moa izy teo ny olona sahala amin'izay zany. Tokony aleo tena zany ny rafitry ny CNU. Maika loatra Thierry Rakotonarivo mialatsiny hoe tokony anao fifidianana ametrahany ny maika ekeny zay, fa maika tokoa ny fanatanterahana an'io. Any aloha le fanadiovana tokotany tsy maintsy atao. Raha vao tsy vita ny premier ministre vaovao manatanteraka an'izay dia nofinofy hipetrahany maharitra eo amin'ny fitantanana. Mieritreritra ihany koa dia hoe tsy maintsy miditra amin'ny concertation nationale tsika, efa nalamina iny, efa iny ny tondrozotra, efa iny ny chronogramme napetraka, za mino fa tsy sarotra ny anatanterahana an'izay. Mialohan'izay rehetrarehetra zay tokony amorony ny toko politika izy, somarina tsika ny PRRM zay omaly hoe reo lafikery asan'izay fomba andraisany an'izay teny zay. Zay angamba ny azoko resahana mikasika ny premier ministre Roland, mikasika ny zifa be dia be ny tsy tapitra eto ny resaka fa timo réaction no ataontsika amin'izao fotoana zao. Eny ary makasitraka anao nga Ramasy amin'ny vovonana panorama afaka ora ray sasany eo moa nisy ny famindrapahifanana, ary mety sy ataontsika hoe teny fohy zay ho ataon'ity premier ministre vaovao ty mikasika amin'ny asa maika zay miandry azy dia ho hitantsika eo zany ny toy izay fa dia makasitraka indrindra ataon'izay fanehoan-kevitra zay.